katsaka amin'ny fotoana rehetra. Ny resaka momba ny lalàna moa zany a isan'ny raha mifanadihadiana ataonay a isan'ny sarotra sy ataoko hoe mamparefo ny raharaha-pifidiana eto amintsika. Hatrany amin'ny famolavolana ny lalàna ka hatrany amin'ny fametrahana ny lalàna mihitsy zany a dia efa misy an'izay fahasarotan'izay. Ohatra zao hoe ny lalàna momba ny fifidianana solombavambahoaka farany teo a dia tsy dia tena nisy ange fampiresahana teo amin'ny mpiatseratra tsirairay avy sy ireo mpanao politika isan-karazany a ny fandinika n'izay lalàna izay hoe atao ohatran'izao ny fizarana nyleo ataoko hoe ny farim-pifidianana tsy dia tena nisy fampiresahana intsony a fa ndia ataoko hoe ny rafim-panjakana amin'izao fotoana izao sy ireo solombavambahoaka tamin'izay fotoana izay zany no nametraka azy. Zany hoe izay fampiresahana izay zany mbola tsy ampy ohatrany any amin'ny famolavolana ny lalàna. Rehefa avy eo ny fampiarana ny lalàna dia mbola somary marefy ihany koa satria raha ny fijerina ety amin'ny mpanara-maso ny fifidianana azy dia mitombona satria hitany olona manatapitrisana olona maro ny zavatra tsy fetezana ohatra hoe fampelezan-kevitra ataona ao anatina andrim-panjakana isan-karazany dia indraindray tsy tena mahasamana ray fanapa-kevitra eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Ny ACC moa rafi-pitsarana izay le izy manahirana miteny azy fa izay tato amin'ny sampanara-fanaramaso ny fifidianana safidy manokana dia nandefa taratasy tany amin'ny fitsarana avy momba lampandreana mba afaka anatrika ny jery ny fomba fiasan'ny zareo farafaratsy ny eo amin'ilay filazan'ny zareo hoe io zay fa tena mamerina manisa an'ireo vato tany aso avy any amin'ny ireo biby fifidianana isan-karazany. Laviny zareo izay tolotanana ahafahana manara-maso ny fomba fiasan'izay dia tena tsy fantatra zany aloha ny fomba fanatanterahany ny asany sy ny fomba fandraisan'ny fanapa-kevitra amin'ny ankapobeny fa ny zavatra hitantsika fotsiny dia hoe amin'ny fitorohana eninjato mahery izay nataony mpitoroka ao anatin'izany ny mpanara-maso ny fifidianana izay tatao amin'ny safidy ary dia tsy dia tena nisy mahazo rariny teo anatin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay fitorohana rehetrarehetra izay. Mbola mandehina ny lalàna mikasika fifidianana mbola mila zavatra mila amboarina hoe ahoana satria tena isika raha any amin'ny tany efa marosany resaka hoe le resaka mbola hoe corps de campagne sy any ireny tena pandalovina cabinet d'expert comptable tena dia zay mihoatra sazina tena manahirana amin'ilay lalàna tsy feno satria mipetraka le izy marina hoe mipetraka amin'ny compte de campagne nefa ny sazy amin'iny zany mbola tsy mazava ka le izy raha mbola tsy voatenin'ny lalàna hoe inona ny sazy sarotra be ny manasazy.